Faly miarabantsika tsirairay avy indray tatsika Lahady fa 3 volana Novambra ity manona fahasoavan'ny Tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto ihany koa ary mirara soa indrindra anao amin'izao maraina izao. Alohan'ny hidirantsika mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara anjerin-danitra atolotry ianao ny deran'ny lasa ny asa sy ny voninahitra. Velom-pisaoranao izahay satria mbola nomenao tombonandro indray ankehitriny ahafahana mandray ny teninao. Foazy ny famampahananay Tompo. Ka azo hery ande izay amin'ity maraina ity ary ihany koa ny voninahitra sy ny fahamasinanao no anenika ny fiainanay. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe nanome modely Jesosy. Alaina amin'ny Kolosiana 3:7 sy ny 4 manao hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Aoka hamirapiratra amin'ny asa tsara ny fahazavanao. Ianareo izy ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatsy inona indray no asira azy. Tsy misy heriny anao hanovana na inona intsony izy fa rinany ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Izay ny voalaza ao amin'ny Mateo 5:5. Manahy aho fa maro nao anatin'izany tsy mitovy ny asa tokony ataon'ny rehetra. Toe-javatra sy talenta samihafa no mamaritra ny tsirairay ho amin'ny sokajin'asa samihafa ao amin'ny tanim-boaloboky ny Tompo. Misy ireo izay manana andraikitra lehibe kokoa noho ny hafa kanefa samy nomena ny asany avy ny tsirairay. Ary raha manao ny asany ampahatokiana sy ampahazotoana izy dia mpitata-pananana mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny amira-pirata ny fahazavanao mba hideran'olombelona anao no ny tena ny asa soatanao no fikasan'Andriamanitra fa ny hanomezam-boninahitra sy hanandratana an'ilay mpanao ny soa rehetra dia Andriamanitra. Nanome modely toetra tokoa izay iarahan'ny olombelona Jesosy teo amin'ny fiainany hoe izy hoe ny aniko izy dia ny manao ny sitrapony izay naneraka sy ny mahavita ny asany. Raha manana an'izany fanoloran-tena ao amin'ny asan'Andriamanitra izany manko isika ka tsy mikendry afa-tsy ny azahoany voninahitra dia ho azontsika atao ny hiara-miteny amin'ny Kristy manao hoe izaho tsy mitady ny voninahitro. Ireo izay maneho ny taratry ny fahazavan'Andriamanitra dia hikolokolo toetra be fitiavana. Ho mora fohy izy ireo ary hahafohy tena hiasa amin'ny fitiavana amin'ny vaivay ho famonjena fanahy maro. Ireo mpitondra fahazavana marina dia hanazava ny lalan'ny hafa. Aoka ireo izay miantso amin'ny anaran'i Kristy hiala amin'ny faharatsiana rehetra. Raha manao arak'izay takian'Andriamanitra ianao ary manaiky handray ny fitiavany sy ho fen'ny fahatanterahany dia hijerinao ny ankizy, hijerinao ny tanora ka hita ny fampiarana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'izany no ahatonga anao fitaovana hitarika azy ireo amin'ny lalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ery miasa mangina izay voazan'Andriamanitra toetra no ampiasanao amin'izany. Engane izany mba ho taratry ny fiainantsika tokoa ka ho tanora izay hitsirina fitiavan'ny hafa, tonga ny hafa ihany koa hanaraka an'Andriamanitra. Ho fianarana ho an'ny mino tokoa isika amin'izay rehetra taona, izay rehetra teny ihany koa ka ho hita taratra eny amintsika fa mpianatra Jesosy tokoa. Amen. Iranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ngataka aminao izay Tompo mba hiasany fanahinao masina hatrany ka hanana fanoloran-tena fanaraka amin'ny sitraponao irery ihany. Io ny tokantrano tsirairay avy eto, tany lehibe na ny tanora, aoka mba ny fitantananao hatrany. Anaran'i Jesosy. Amen. Saruvire
Sepiaro